Mariana moa fa ny mafy dia ivondronan'ireo toniany ainao manjery sy ny gazety antsoratra ary ny onjam-peo eto Madagasikara izay najoro indrindra mba hamerina ny asin'ny mpanao gazety sy ny hanatsara ny aitaon'izy ireo. Iverina ao anatin'ny vaovao hafa kosa isika eo amin'ny tontolon'ny fifandraisan-davitra sy fialamboly. Mpanjifa Airtel miisa 3 indray no notoloran'ny Airtel loka tamin'ilay lalao fa ny Quizz Mid Draw andiany fa 13. Isan'ny loka goavana tamin'izany moa ny ordinateur portable. Io tolakandro io no nzaraina ny loka tetsy amin'ny foibeny Airtel tetsy Akorondrano. Untsu razafy mandimby no nahazo isa be indrindra ka nivoaka mpandresy nahazo ny loka voalohany solosaina entina mandehandeha tamin'ilay lalao fin quiz fa 13. Itolakandro io natolotra ny Airtel azy ny lokany. Rakoto mandimby zafy kosa no nahazo ny larina faharoa ao amin'ny sinema ary nirina gabin Yvon no nahazo ny loka fahatelo finday avoleta Blackberry. Faly be sotran'Andriamanitra. Manao le kilalao karakarain'ny Airtel amin'ny fin quiz amin'ny fahitanao azy. Mahafinaritra ka sady mampiasa saina be. Ianao efa mpilalao foana amin'ny zavatra karakarain'ny Airtel? Efa mpilalao, ny vato ny tena mpilalao, fa tamin'ity mba nanao koa tena azo. Mbola misy le loka goavana fiara, mbola anoy ve ianao? Anoy, tena anoy hatramin'ny farany. Mpanjifa folohafa ihany koa nahazo modèle misy be avokoa tamin'ity lalao fin quiz ity. Amin'ny farany volana oktobra moa vao hifarana izany lalao izany ary fiarakodia vaovao no hoan'ny loka goavana ho an'ny izay mivoaka mpandresy.